Asuninao ni saina itseri tsaranao mba tsy ho very maina sao fivoriana izao. Sao dia mitsika ny ray aman-dreny pastora ny fotoana hitondran'ny fampianarana antsika. Isika rehetra misaotra sy midera manome voninahitra anao izay Andriamanitra ray zanaka ny fanahy masina no miavy ny fitiavanao sy ny famafamponao izay asehonao aminay isan'andro isan'andro ka mizanao aminay ity fotoana ity ahafahanay mitanidy mba ahafahanay manatsara ny talenta izay minanay fampandrosoana ny fanjakanao dia mametraka ireo namanay izay mbola mikasa hamonjy ity fotoana ity koa dia ianao ny tampana sy aro azy ireny eny an-dalana ity ary matoky izay fa tanterahinao ny teninao milaza fa amin'izay lonalona telo amin'ny anaranao dia vovoany ary tsy irery izay Jesosy fa miaraka aminay eto ianao izany fifalianay manana anao no manatrika anay hatrany hatrany dia mangataka anao izay ny ampiorenanao anay tsara amin'ny finoana ampiorenanao anay tsara amin'ny fanompoana izay efa niantsonao anay mba hisy voninahitra irery azy rehetra ataonay ty Ramfo aminay amin'izay mitsy fahatanterana kotokoto amin'ny anarana mavontsy no angatanay zavavaka izany. Amen. Eny ny misaotra an' Jesosy tsika tafa ahoana soamantsara eto izany dia misaotra ny tompoko itsika amin'ny fotoana izay ahafahantsika mianatra ary indrindra koa moa izany mijery ny zavatra izay tsara ho fantatra mikasika ny fiainantsika ao anatin'ny sampana moa izany. Ny safidy izay ny fampianarana ny safidiana izay ho atsika omena antsika moa izany dia mikasika indrindra ny amin'ny hoe ny toerany fanamiana ao amin'ny fanompoam-pivavahana ao am-piangonana hoe maninona antsika manao fanamiana, maninona antsika mividy fanamiana, atao inona io fanamiana io, misy lanja ve io, misy dika ve io, nefa azo atao foana ny zavatra ataontsika na tsy manao le fanamiana fa inona ny antony anasiana fanamiana ary atao inona io, inona ny hevitra izany fanamiana izany. Misy ten'Andriamanitra izay angatahako misy anankiray amintsika mamaky azy ny Petera voalohany ny toko faharoa dia ny andiny fahasivy ihany. Petera voalohany faharoa ny andiny fahasivy. Ity faminarantsika fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisoa firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala amin'ny raisiny ho amin'ny fahazavany mahagaga. Ia, ataoko fa imbetsaka antsika angamba namaky an'io andinin-tsoratra masina io fa eto tsika androany dia hamofivofy na ilaza zavatra vitsivitsy mikasika ny zavatra raketin'io tenin'ny Petera apôstôly io eto. Zavatra telo no tena tiana hasongadina zany ao anatin'io teny io fa misy zavatra vitsivitsy hosoritako ihany amin'ny tenin'Andriamanitra io eto. Voalohany dia voalazana eo ny hoe taranaka voafidy. Taranaka voafidy izy no lazaina amin'ilay hoe taranaka voafidy. Ilay resaka ny jiosy ve izy amin'io fotoana io samy resaka n'izy. Raha jerentsika ny epistily Petera eto dia tsy epistily milaza manondro olona fa malalaka be dia izay no anaovana azy hoe epistily pastoraly izy ity ho an'ny fiangonana, ho an'ny rehetrarehetra ao anatin'ny fiangonana. Dia izany hoe ny fiangonana no tondrena hoe taranaka voafidy. Ary manaraka eo dia hoe fanjakam-pisorona. Nahoana natao hoe fanjakam-pisorona ny voalaza eo. Eto tsy milaza izy fa ny lehilahy ihany ny fanjakam-pisorona. Fa ny fiangonana eto dia misy lehilahy ao, misy vehivavy ao, misy ankizy ao, misy tanora ao anatin'ilay fiangonana. Dia io ny tondron'ny Petera hoe fanjakam-pisorona. Dia ny firenena masina mazava tsara moa izany hoe maha-firenena masina azy dia voatokana mifandray tsara amin'ilay hoe taranaka voafidy io. Dia ny zavatra izy ilay mifidy dia mazava tsara ny tondrony eto hoe Andriamanitra no naka an'ireo olona ireo ho an'ny tenany. Sarobidy izay hoe ianao nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Fa ao anatin'ny maro fa tsy mirehetrarehetra no ataon'Andriamanitra hoe olon'Andriamanitra fa misy olona izay natsoin'Andriamanitra ho an'ny tenany.
zavatra sarobidy ary fototra zay raha hoe tazontsika zay ary ny rehefa natsoin'Andriamanitra dia hanao inona ary hitangorongorona fotsiny ve tsia fa voalavana eto hoe hilazanareo ny hatsarany ilay niantso anareo dia isika zany no atao hoe avolombelona andeha hanambara ary hilaza ny mikasika ny hatsaran'Andriamanitra zay le filazantsara zay ny fahatsaran'Andriamanitra le fahatsaran'Andriamanitra hoe bogosy Andriamanitra hoe nabe Andriamanitra tsy zany le fahatsaran'Andriamanitra fa le fahatsarany amin'ny fitiavany antsika olombelona na moronany atsika olombelona zay tena miavaka fa tsy mba tahaka famoronana ny zavaboary rehetrarehetra ny foron'Andriamanitra isika dia nataony tahaka ny endriny filazana azy dia ilay endrik'Andriamanitra mitafianao dia ianao no nanoloran'ny zanany vonjena nananao anjara fiainana mandrakizay dia lazaineo zany hatsaran'Andriamanitra ilay Andriamanitra zay niantso anao voalazanao hoe niala tao amin'ny maizina ianao tsy nahafantatra ininona ianao tany am-boalohany fa nafindra ny ao amin'ny fahazavany mahagaga dia rehefa nifidina ianao ka nafindrany tao amin'ny fahazavany mahagaga dia mahafantatra zany hoe ny lalana izoranao rehetrarehetra dia fantatrao ny hafaranao tsy misy zavatra tahoranao tsony zany satria azo antoka ny lalana zay andehananao fa tsy lalana mindeha kitsapatsapa hoe mety viaty fa lalana efa azo antoka zay le fahatsaran'Andriamanitra dia hitantsika tsara zany fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany isika dia misy mission zay apetraka Andriamanitra amintsika zavatra telo zany no tena sotontsika amin'ny zavatra lazain'ny Petera amin'ny epistily voalohany dia ny amin'ny zanak'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra rehetra dia tsy azo sakanana amin'ny fanompoana ho an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana tsy azonao sakanana zany ny zanak'Andriamanitra fa efa natsoin'Andriamanitra izy noho izany afaka mandray anjara amin'ny asa fanompoana ny vita batisa rehetrarehetra raha zanak'Andriamanitra isika dia tsy maintsy manana asa fanompoana ao anatin'ny fiangonana tsy misy hoe kristianina dia tsy manao ininona ao amin'ny fiangonana zany tsy isa zany fa raha ohatra kristianina mivavaka fotsiny dia lasa fotsiny mivavaka fotsiny dia lasa fotsiny dia tsy dia mampisalasala ny ohatran'izany fa ny zanak'Andriamanitra mametraka fanontaniana mandrakariva izy tahaka ny natao tamin'ny olona zay natao batisa tamin'ny andron'ny Petera dia manao hoe rahalahy inona no ataonay inona no ataonay dia isika zany raha tena zanak'Andriamanitra marina tokoa dia tsy mipetrapetra-potsiny amin'izao fa tsy maintsy misy zara fanompoana zay raisitsika men'Andriamanitra atsika ny mission hanambara fahatsarany amin'ny endrika ahoana amin'ny fomba ahoana entinao hanambara ny fahatsaran'Andriamanitra ho antsika korala moa zany resahana fotsiny eto raha ny amin'ny lafin'ny korala fotsiny dia misy ilay mission tsika ny amin'ny hoe mampita filazantsara amin'ny alalan'ny hira mampita ny hafatra amin'ny alalan'ny hira mission masina io fa tsy hoe tsara feo anina dia te ampisehon'ny feo fotsiny tsy zay fa lay fahatsaram-peo nomen'Andriamanitra anao hampiasaina zany fa saingy amin'izao tontolo zao rehefa tsara feo izy dia misy ny olona manomboka koraly izy aloha vitany hoe tena tsara lafako zany mivoaka amin'izay izy lasa ry amin'izao tontolo zao izy lasa ny tenany ny lazany no asehony mba hazony voninahitra sy ny sisa fa tsy dia tena te ampiseho ny voninahitran'Andriamanitra tsika eto manana missiontsika dia ny amin'ny hampahafantatra ny fahatsaran'ilay niantso atsika zay no missiontsika hampahafantatra azy dia raha tsy zay dia ireo mivily lalana zany lay mahataranaka voafidy atsika amin'izay fotoana zay ny faharoa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy fanjakan'ny fikotranana zany hoe tsy fanjakan'ny samy manao izay tiana ao anatin'ny fiangonana zany tsy ny olona rehetrarehetra ao zany rehefa hoe manana talenta ao dia zay tiako atao ihany no atao dia azonareo an-tsaina tsara fa raha samy manao zay tiany atao ny olona dia ina ny hafaran'ny fiangonana korotana jereo tsara tamin'ny andron'ny apôstôly rehefa hoe handray fanasany tompo ry zareo tamin'ny fotoan'andro
tamin'ny fotoanandro ny fiangonana tany Korinty tsy mbola mahafantatra zay tokony ataony dia rehefa andeha hamonjy fandray fanasany tompo a tsy ohatran'ny tsika hoe ao am-piangonana nefa misy zavatra iombonana sy ny sisa fa ny olona samy mitondra zay zavatra avy any an-trano ny sakafo sy ny sisa dia samy mihinana ny hohaniny ery anjoronjorony ery dia samy eo izy Paoly apôstôly efa inona ty ataonareo ty anareo tsy manana trano azonareo nohanina any an-trano ato zay hohaninareo fa tsy hoe eto nareo samy manao zay tianareo atao dia nanazava amin'izay Paoly apôstôly amin'ny Korintiana voalohany toko faha 1:10 nanazava amin'izay Paoly apôstôly ny hevitry ny fanasany tompo ny fanasany tompo dia zao ny lanjany ka tsy tia fihinanakanina ataonareo ty zay ataonareo io no atao hoe fanasany tompo fa ny fanasany tompo dia fanolorany raha ny tenany zay mampiray fa tsy hoe samy maka ho azy dia tahaka an'izany zany amin'ny fiangonana ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy fanjakany samy maka ho azy na samy manao zay tiany ataony fa fanjakan'ny fiadanana ny soratra masina raha milaza fiadanana moa fiadanana dia hoe tsy fiadanana hoe milamina zany fa mirindra tsara ny dikany hoe fiadanana amin'ny fanjakan'ny fiadanana mirindra tsara hoe te parfait ao anatin'ilay fiangonana zany tsy misy zavatra misavoritaka fa milamina sy mirindra tsara zay ny ambaran'ny Paoly apôstôly dia izany indrindra no ilazany apôstôly raha ohatra ka hoe ao amin'ny fiangonana atsika samy manana talenta le hoe zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana na ny talenta zarazaraina samihafa dia isika samy manana talenta samihafa io zany nefa ao anatin'ny fiangonana ahoana no atao hampirindra an'ireo talenta isan-karazan'ireo ao ny mahay mahandro ao ny mahay mihira ao ny mahay mitendry zava-maneno ao ny tsy haiko tsony hoe ny karazana talenta feno zany ao amin'ny fiangonana ao misy talenta ao tsisy olona tsy manana talenta ao zay eritreretintsika hoe ty tsy manana talenta tsy mahay ninino tsia misy zavatra hainy fa tsy fantatsika ananana fa ny anjaran'ny fiangonana ny mampirindra an'ireo talenta reo mba hifameno tsara tsika malagasy moa manao hoe tsy mahisy biky mahay fatambary ho izy tsika dia dikan'izay zany a misy zavatra tsy hitovizana kanefa samy ilaina izy rehetrarehetra kanefa ahoana no hampirindrana azay zavatra samihafa misy ao amin'ny fiangonana zay dia noho izany a dia asehon'ny ty ten'Andriamanitra ty ny amin'ny hoe teny Petera ty ny amin'ny fanambarana ny fahatsaran'Andriamanitra dia tsy ao anatin'ny fikorotanana fa ao anatin'ny filaminana tanteraka jero tsara Andriamanitra rehefa nanao ny famoronana izy a dia tsy nataony sabatitaka hoe tsy mety le teto fa tokony ty natao tsy nanao an'izany Andriamanitra diso kely ty fa tokony averina kely tsy nanao fa ny an'Andriamanitra narindrany tsara mirindra tsara izy rehetrarehetra rehefa hita fa complet zavatra ilaina izay izy vao namorona ny olona amin'ny famoronana tsika olombelona ny foronona farany indrindra amin'ny andro fahaenina tsika no olombelona no foron'Andriamanitra farany indrindra ary tsika no zavaboary no hariny araka ny endriny fa sisa zay tamin'ny teny fotsiny atao misy dia misy daholo ny zavatra rehetrarehetra efa hitany zavatra complet ilaitsika zay no namorona atsika izy dia napetrany amin'izay hoe anjaranareo olombelona ary no miaro an'ireo zavatra zay no ariko ireo zay hitako fa tsara indrindra Andriamanitra zany tsy manao zavatra ratsy zay koa zavatra tsara mifantatsika fa ny azy mikendry ny tsara foana izy ny asan'Andriamanitra tsy misy zavatra azo kiantsika hoe tsy mety nataon'Andriamanitra manao ohatra ihany ny olombelona manao ohatra nanao foana n'Andriamanitra ka nanamboatra amin'ny voay sisy misy ilana azy ny voay ratsambona nanapoketra sary biby lavidy ratsy misy voay ohatra fotsiny zany resaka hoe ny zavatra rehetrarehetra napetraka Andriamanitra misy asany misy zavatra kendreny avokoa zavatra rehetrarehetra eto ambonin'ny tany zay no harin'Andriamanitra fa tsy nataotaony foana fa isika olombelona no mandiso ny fampiasana azy ka mahatonga ny korotana ty afara mahatonga ny zavatra misavoritaka dia tsy afaka haneho ny fahatsaran'Andriamanitra isika raha tsy haitsika mampirindra an'ireo talenta samihafa ireo Paoly apôstôly moa raha milaza azy ary amin'ny Korintiana faharoa toko voalohany toko 12 dia milaza ohatrany hoe tahaka ny vatana iray isika rehetrarehetra ny maso tsy hiteny amin'ny vava hoe tsy ilaiko ianao ny sofina tsy hiteny amin'ny hoe
dia amin'ny tanana hoe tsy ilaiko anao mba izy Paoly apôstôly raha maso avokoa tsika rehetrarehetra dia ahoana hanahirana ihany hoe maso mandehandeha fotsiny tsika rehetrarehetra tsisy tanana tsisy raha tanana avokoa tsika rehetrarehetra tsia fa ny maso sy ny tanana mifameno tsara mifanampy tsara tsy hisy ny tananao iny tsy hiteny amin'ny masonao tsy ilaiko anao ry maso mba nahoana tsika raha ohatra ka hiteny an'izany ny tananao tsy ilaiko anao ry maso na ny maso hiteny aminao tsy ilaiko anao ry tanana fa hitatsika zany efa ny zavatra rehetrarehetra napetraka Andriamanitra misy antony avokoa zany misy zavatra kendreny avokoa ka ilaina ny firondan'izay rehetra zany noho izany mba hatanteraka zay rehetra zany rehetrarehetra zany zay voalaza eo anivon'ny fiangonana dia misy fandaminana raisin'ny fiangonana mba hirindran'ny tsara ny fiainam-piangonana zavatra fandaminana ataon'ny fiangonana zany dia zavatra ataontsika zany miandry sy manaraka ny fandaminana ary manoa izany amin'ny mahazanak'Andriamanitra isika izany no miantoka ny fandrosoan'ny fiangonana sy ny fijoroan'ny vavolombelona zany hoe apetraka amin'ny fiangonana zany ny fandaminana mba hifamenoana io io mahatonga antsika hoe misy sampana ao amin'ny fiangonana misy ny sampana fikamaram-behivavy fikamaram-dehilahy misy sampana sekolelahy misy mahay mitendry zava-maneno misy mahay mihira misy be dia be zany ilay sampana ao amin'ny fiangonana zay handraisanao anjara zany no antony ampisiana an'ireny zavatra ireny mba hahafahan'ny fiangonana tsirairay mandray anjara ary ireo fiangonana ireo sampana sy ny zavatra misy ao amin'ny fiangonana apetraka ny fiangonana rafitra rehetrarehetra apetraka ny fiangonana ireo tsy nataotao foana fa hikendry fandaminana za tsy manome rary ny olona manao hoe inona ty fitsipika sy anona ty tsisy zavatra milamina eto ambony tany raha tsy misy ny fitsipika arahanao raha ny masoandro fotsiny tsy manaraka amin'ny fitsipika nataon'Andriamanitra aminy hoe miposaka avy any antsinanana ka miletika any andrefa fa mivadika masoandro hoe zany raha misy masoandro andeha ho avy any varatra mandeha hiaina atsimo dia asa zay androantsika olombelona raha ny rano ray ny teny hoe tsy miainga avy any amin'ny sorsa fa avy amin'ny ranomasina andeha hiakatra any amin'ny sorsa Andriamanitra nametraka lamina napetrany tsara miainga avy any amin'ny sorsa makany amin'ny ranomasina ny afarany dia zay no ivelomantsika olombelona zay fa raha misy zavatra tsy napetraka Andriamanitra tsy nanaraka amin'ny fitsipika zay napetraka dia ny fiainantsika olombelona mikorotana ambony amana ary mety efa tsy velona tsony angambantsika dia tahaka an'izany ny fitsipika tsika tonga miaina aty Kanada mametraka fitsipika amin'ny fanjakana hoe zao ny fidiranareo eto zao ny fomba zavatra rehetrarehetra ino no ataontsika tsika ve hanohitra an'ilay izy raha te hipetraka eto tsika dia manaraka an'ilay izy satria zay no heveriny fa fandaminana ny firenena dia manaraka atsika fa tsika tsy hanohitra rehefa tsy mety amintsika ilay izy dia ino no atao miala dia tsika aloha miala teto ohatrohatran'izany fa tsy isika no zao ny fiainana any Madagasikara dia zao no fiainana dia tsy maintsy hanaraka an'izay koa Kanada tsy hety amin'izany izy fa ny anjarantsika dia manaraka hatrany manoatra lavitra noho izany ny fiangonan'Andriamanitra dia misy fitsipika misy fandaminana zay apetraky ny fiangonana mba ahafahan'ny fiangonana mandroso tsara ahafahan'ny fiangonana mivelona tsara amin'ny finoany ahafahan'ny fiangonana mitaiza ny kristianina ao aminy ary indrindra mampirindra andreo talenta voalazantsika teoreo mba ahafahan'ny fiangonana tena hoe mivelona araka ny tokony izy sy mijoro vavolombelona hanambara fahatsaran'ilay miantso dia izany no antony ampisiana io sampana misy ao amin'ny fiangonana io zany mba ahafahan'ny tsirairay zany araka ny voalazantsika tareo hoe tsy misy azo sakanana zanak'Andriamanitra hanana anjara fanompoana amin'ny fiangonana dia amin'ny fanatanterahana ny fanompoana dia mametraka famantarana hiavahana amin'ny zara fanompoana ny fiangonany ka isan'izany ny fanamina eto tsika ho resaka amin'ny fanamina mba hiavahan'le zara fanompoana tsy iny aho hoe anao akanjo mpiandry dia anao ina na hoe anao akanjo sekolelahady dia amin'ny akanjo amin'ny mpampianatra sekolelahady dia andeha hiditra le amin'ny alitara dia anao pastoreria aloha ery aminareo ngamba nareo avy etrany dia inona koa ary ty
raha pasteur akanjo chorale iny hitako manao raha izy tsy mety tsy ho diso zavatra atao fa aminareo avy etrany dia tsy mahazo aina ianareo hoe ahoana koa ty atao pasteur ty zay zao mameno anareo na tsy voahentsony lay tsodrano atolony ary aloha ry fa lay fanamina tsy tandrify no hitanareo avy etrany dia efa masahirana anareo dika zany le fanamina zany misy antony io ka inona ary ny toeran'ny fanamina ao amin'ny fiangonana ny fanamina dia entina manao fanompoana dia manana lanjany ara-panahy sy ara-piarahamonina tsy natao fampisehoana ivelany fotsiny io fa maneho voalohany ho an'ny fanamina zany ny firaisana na ny unité hoe iray rehefa hoe manao fanamina tsika chorale dia manambara zay fa hoe iray ianao zany ao anatin'ilay ana fa tsy hoe hiavaka ianao tsy manavateny ianao fa manambara iray iray amin'ny mission atao iray amin'ny fanatanterahana azy iray amin'ny fijoroana vavolombelona tsy miavaka ao anatin'ilay izy zany ianareo fa tena iray izay ny hevitrilay fanamina zavatra aseho mampiseho koa ny fahadiovampo ny fahadiovampo eto dia ny fahavononanao hiaraka amin'ny rehetra ary mampiseho koa ny amin'ny atao hoe fifankatsiavana ao anatin'ny lay fanaovana fanamina ohatrany hoe tsy mieritreritra n'ilay namana olo-kafatsony ianao fa mieritreritra azy ho tena hoe tena vatana iray zany eo anatrehan'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra amin'ilay ao anatin'ilay antoko misy ianao mpampianatra sekolelady ianao dia efa manana fanamina mpampianatra sekolelady chorale ianao manana fanamina ny chorale mpiandry ianao manana ny fanamina ny mpiandry fa tsy hoe mpiandry dia ny akanjo mpampianatra sekolelady no entiko mampiandry tsy avy hatrany ianao dia ny olona tsy mieritreritra anao hoe mpiandry ianao fa mpampianatra sekolelady no ijerena ianao ka tsy miavaka zany ianao fa anao an'ilay fanamina dia ino mampiseho fa miombona ianao anatin'ilay izy ary madio am-po ianao amin'ny fiarahana amin'ny rehetra amin'ny fanatanterahana ilay asa ary ny fanaovanao fanamina koa dia maneho indrindra filaminana ao anatin'lay fanaovanao an'ilay fanamina miteraka filaminan-tsaina ho an'ny mpijery koa io ianao rehefa manao an'ilay fanamina mipetraka ery aloha dia avy hatrany sain'ny olona tonga dia mifantoka moatra ny zavatra iray no hitany rehefa manao ilay fanamina ianao dia zavatra iray no hitany hoe ohatrany hoe olona iray ianao mijoro eny aloha eny na dia misy loha maro samihafa azy ao anatin'ilay fanamina dia avy hatrany dia ny zavatra hitany hoe tena ohatrany hoe vatana iray satria rehefa hihira eo dia miaraka ny rehetra fa tsy ndray mandeha masongadina makary ndray manao hoe zanahary tsy mba tia ndray manao hoe ny fokry mpamonjy mangetaheta tsy manao an'izay fampitarika makary sy makary fa mampiseho fa hoe zavatra iray no havoaka zavatra iray no hambara zavatra iray no haseho ary zavatra iray no hasandratra dia ny voninahitr'Andriamanitra amin'izany rehetrarehetra zany zany no fonosin'ilay fanaovana an'ilay fanamina ary ny fara moa zany mikasika ny toeran'ny fanamina dia ny hoe ny fanajana an'Andriamanitra ianao zany ny fanajanao an'Andriamanitra zany dia miseho indrindra amin'ny fahavononanao amin'ny hoe hiray amin'ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra izay miray ao anatin'ilay fanaovana fanamina dia miainga amin'io fanajanao an'izay no fanehonao koa ny fanajanao an'Andriamanitra hita taratra amin'izay zavatra ataonao zany ny fanajanao an'Andriamanitra misy fanontaniana petraka ny soratra masina zay moa hoe ianareo izy milaza fa tiany rahalahinareo tiany anabavinareo ahoana moa izy no tsy zay le fanontaniana fa izy hataonareo ahoana moa no ho tiany rahalahinareo sy ny anabavinareo sy ny anadanareo hataonareo ho tia azy nefa tsy denaso aloha fa ohatran'izao le hevitra ataonareo ahoana no ho tia an'Andriamanitra zay tsy hitanareo izy amintsika mahita an'Andriamanitra tsisy mahita an'Andriamanitra isika
ataonareo na moa ny fitian'Andriamanitra tsy hitanareo nefa ny rahalahinareo ny anabavinareo eo tsy tianareo mandainga ho izy ianareo i soratra masina izay milaza fa tian'Andriamanitra. Dia ny zavatra tiana aseho zany a dia ao amin'ilay fiainan'ilay fikambanana zany a dia miainga eo amin'le fifandraisanam-pony rehetra no hahafahana maneho ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainantsika rehetra. Raha jerentsika ny baiboly a dia tsy hoe le fiangonana namoroporona an'io fa zavatra efa nisy efa hatramin'ny ela fa ny fiangonana moa zany efa aty amin'ny andron'ny testamenta vaovao dia somary misy fiovana kely ihany ny misy fivoarana fa tsy fiovana, misy fivoarana kely ihany ny resaka fanamiana fa ho jerentsika kely hoe efa hatramin'ny ela no nisin'izany fanamiana zany. Ny resaka antsika anankiray amin'izany dia ny amin'ny resaka fanamian'ny Arona sy ny heviny. Arona mpaminany moa zany rahalahin'ny Mosesy. Tamin'ny fanaovana fanamian'ny Arona raha mamaky ny Exodus toko faha 7 isika dia mahita fa Andriamanitra mihitsy no nanao amin'ny atsipiriany fomba fanaovana ny akanjon'ny Arona mpapisorona. Zany hoe rehefa hanao ny asa ny Arona tsy avy hatrany dia hoe tonga dia le akanjony be ihany amin'izao iny tonga dia nanaovany fa hoe Andriamanitra hoe anaovy fanamiana, anaovy akanjo Arona hoentiny manao ny asa mampisorona azy hiavahany amin'ny olona rehetra zany io akanjo io. Ka i Arona sy ny taranany zany no afaka manao n'io akanjo io nefa miavaka kely ny an'ny Arona moa zany amin'ny maha ray aman-dreny zokiny amin'izay rehetra. Dia ny fanamian'ny Arona zany dia marika ny fanokanana ho amin'ny fanompona. Marika ny fanomanana ho amin'ny fanompona. Raha ho atsika zany raha mijery an'izay zavatra zay dia ny fanamiantsika dia marika ny fanokanana anao ho amin'ny fanompona. Zay pastora zao raha manao rô pastoraly dia tsy natokana amin'ny complet zahay raha efa nanao an'ilay asa pastoraly fa tsy maintsy nanao an'ilay akanjo pastoraly. Dia iny zany marika fanokanana anao ho amin'ny fanompona maha pastora fa tsy hoe hanao dekona no nanokanana anay amin'ilay robe pastoraly fa hanao ny asa pastoraly dia voatokana ho amin'izay. Ianareo zao tsika moa zany natokana tamin'ilay akanjo fanamiana iny mety hisy fanampiny ihany moa izy iny. Dia rehefa manao an'iny ianao dia natokana ho amin'ilay mission nanokanana anao amin'iny akanjo iny tahaka ny Arona. Dia raha misy zany manao asan'ny fisoronana ka tsy manao ilay akanjo fanamiana mampisorona dia tsy izy zay, tsy hoekeny zanak'Israely mihitsy zany. Andriamanitra mihitsy no efa nanokana ny amin'ny fomba hanaovana ny akanjon'ny fanamian'ny mpisorona tamin'ny fotoanandro. Ny akanjon'ny fanamian'ny Arona dia mampiseho koa ny fahamasinan'ny asa zay ataony. Masina ilay asa ataony fa tsy asa kitoto. Zany hoe hitondra ny teny ny vahoaka eo anatrehan'Andriamanitra sady handray ny hafatra amin'Andriamanitra ho an'ny vahoaka. Zany hoe le vahoaka tsy vahoaka be fa mety hoe olona anankiray tonga amin'ny tempoly dia i Arona no hitondra ny tenin'Andriamanitra ho an'ilay olona. I Arona no hitondra ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny ny olona tsirairay izay tonga eo. Dia zavatra masina ilay asa. Ianao ve mahatsapa fa masina ve aloha le asa ataonareo amin'ny koraly io? Sa tianareo ampisehoana hoe izaho mahay mihira, izaho mangafy amin'ny rehetrarehetra? Raha zahay artiste raha manao koraly isika raha izay no ampotsika ao dia diso lalana ilay fanompona. Fa natokana ianareo mba hatadidinareo ve ny teny nataon'ny pastora tamin'ny fanokanana anareo, fanokanana antsika tamin'ny fanamiany? Tadidinareo ve ny teny lazaina?
Zandry tanora. Mampahatsiaro indrindra ny teny lazay mipetera ny voalaza tamintsika teo. Hanambaranareo ny hatsaran'ilay miantso anareo. Hanambaran'Andriamanitra isika. Marina fa ilaina aloha ny kalibra ny feo ianao ohatran'izao feonao sara ilaina reny. Fa tsy ino ny fanjona fa ino fanatsarana. Fa izay mission-tsika rehefa mitafy an'iny fanamina iny ianao, mission masina. Mission masina io nivavanao hisokatra iny tsy hiteniteny foana. Fa ino no ambarany? Hanambarany filazantsara, fahatsaran'ilay miantso. Zany tokony hamen'ny fotsika raha vao manao ilay fanamina ianao. Dia tsy ianao intsony zany no miseho, fa ianao ilay voantso ho amin'ilay mission. Dia tahaka an'izany iarona rehefa manao an'iny akanjon'iny iarona, misy mission ngeza be mipetraka ao aminy. Fa andavanandro izy tsy manao an'iny. Fa rehefa hanao an'ilay asam-pisoronana izy manao an'iny tena miavaka amin'ny fiainany andavanandro. Ny zavatra zany akory tsy midika hoe rehefa andavanandro manao pitoto fa rehefa manao an'iny avy vao motomotona. Tsy izay akory ilay izy. Tsy rehefa manao an'ilay akanjon'ny korana tsika endro masina. Fa eto mifampahatsiarovana antsika fotsiny ihany an'ilay izy hoe ianao manana mission masina manao an'iny fanamina iny. Fa fiainantsika maha-kristianantsika indray hafa iny imbonantsika amin'ny olona rehetra rehetra iny hoe maha-kristianina iny. Ka ilay fanamina no tianao tenena hoe ianao vao manao an'iny dia ao an-tsainao mandrakariva hoe masina zavatra ho ambarako. Mission masina no miandry ahy. Mission masina mapetrak'Andriamanitra amiko. Manana vocation mihitsy zany isika amin'ny fanaovana fanamina hanambara ny asan'Andriamanitra. Tsy asan'ny pastora no ambaranareo ao. Tsy asan'ny dadatorana na ny torana no ho lazainareo ao. Fa ny hatsaran'Andriamanitra no ambara. Mba eritreretinareo ange raha hoe nareo no ambassadeur ny Canada alefa any Madagasikara, inona no ataonareo rehefa tonga any? Hoe isehoseho fotsiny zange ambassadeur, zange ambassadeur. Tsy izany. Fa mampiseho ny maha-Canada ny Canada ianao any hoe mahoana marina moa zany Canada zany. Ny tsy fandriam-pahalemanao Canada ve no resahanareo any? Ny resaka rongony sy ny voka-dratsin'ny rongony ve no resahanareo any? Fa inona no lazainareo any? Ny hatsaran'ny Canada no resahanareo. Raha tonga aty ianao, inona no ambaranao any Madagasikara? Ny loza be ao Madagasikara avy ianao tantarainao amin'ny olona rehetrarehetra ry? Tsy ambassadeur Madagasikara ianao zay. Fa raha hilaza momba Madagasikara ianao, solombavan'ny Madagasikara ianao, dia tsy maintsy hilaza ny hatsaran'ilay firenena maniraka anao ho ambassadeur. Dia ianao tahaka an'izany ambassadeur ny lanitra ianao. Andriamanitra mihitsy no miantso anao, ary zay no lazay Peterato hoe firenena masina, olona nalain'Andriamanitra hilaza ny hatsarany. Hilaza ny hatsaran'Andriamanitra. Mba eritrereto ange ianao fidian'Andriamanitra ho hirany hilaza ny fahatsarany zany. Ianao ve tena mahalaza tsara ny fahatsaran'Andriamanitra isika? Tena mahalaza ny hatsaran'Andriamanitra ve isika? Amin'ny ataontsika? Raha tsy manao zay tsika dia zay no atao soratra masina eny aminareo indray ny tenena ratsy ny amin'Andriamanitra, satria le ataontsika tsy mahalaza ny fahatsaran'Andriamanitra. Noho izany hitantsika tsara fa maneho ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny fahatsarany ny isika amin'ny fanaovana an'ireny fanamina reny. Ny fanamina koa dia mampiavaka mpanompon'Andriamanitra amin'ny asa masina zay ataony. Hitanareo tsika rehefa misy anana rehetra misy fanokanana fanamina ny mpampianatra, rehefa mampianatra sekolelah dia atokana mpampianatra sekolelah, tsy atokana amin'izao izy fa manao ny fanamina zay anaovana izy amin'ny maha-mpampianatra azy. Mpiandry manao fanamina maha-mpiandry atokana, ny korala, ny mpihira atokana amin'ny fanamina maha-korala azy amin'ny fotoana iny. Ny mpitendry zava-maneno moa amintsika no tsy manana an'izay fanamina miavaka zay, fa noho tsy fanaovan'ny fiangonana an'izay fanapahan-kevitra zay hatreto aloha dia samy manao ny akanjony ny mpitendry zava-maneno.
fa ao amin'ny fanaovana fanamiana no resantsika eto misy zavatra misy lanjany lehibe ny fanaovana ny reny resaka fanamiana ireny ka noho izany dia tsy mahazo miditra manao fanompoana amin'ny fomba tsy voalamina ny olona raha ohatra ka tsy manao an'ilay fanamiana izy dia izany mahatonga antsika ao am-piangonana rehefa tena isaky ny alahady reny rehefa manana anjara ny koralina mihira dia tsy tokony hanao ny akanjo ny fanao ny isanandro fa tokony hanao ny fanamiana ianao satria izay no mission anao. Iny akanjo fanamiana iny tsy natao hoe fisehosehoana amin'ny fanaovana fampisehoana fa misy mission sacerdotale ho atsika ho an'ny koralina manokana ao amin'ny fiangonana amin'ny fotoam-pivavahana ka rehefa hanana anjara ny koralina ao anatin'ny fiangonana mihira dia tokony manao fanamiana izy. Ny mpisorona raha tsy manao akanjo fisoronana izy miditra ao amin'ny tempoly dia azony olona vonoina izy tamin'ny fotoanandro tamin'ny andron'ny testamenta taloha azony olona vonoina izy satria manitsakitsaka ny fahamasinan'i Jehovah izy ny olona karazany teo amin'ny zanak'Israely raha mpisorona tsy manao ny akanjo no manitsakitsaka ny tempoly dia ataon'ny zareo manao blasfemia an'Andriamanitra dia sarotiny be ny zanak'Israely tamin'izany fa aleony raha tsy manana mpisorona toy izay isy olona hitsofoka ao nefa tsy manao akanjo ny mpisorona. Fanareo raha ny tantaran'i Jesosy amin'ilay hoe olona nasaina avy amin'ny fampakaram-bady tsy nanao ny akanjo fampakaram-bady akory misy zany fa akanjo spesialy hoentina mamonjy fampakaram-bady nefa ilay olona tsy nanao dia hoy izy ilay tompony fampakaram-bady hoe fa maninona anao ry sakaiza no miditra eto nefa ianao manao ny akanjo tsotra fotsiny ity tsy miditra eto alefa asany ivelany io dia voarokana akany ivelany. Dia tahaka an'izany ny antony anaovantsika ny fanamiana. Tamintsika mbola tsy nanana ny fanamiana iny dia azo lazaina hoe mbola nanaikitsika satria mbola tsy nisy fa rehefa nahazo ianao rehefa nanao an'iny tsika dia tsy hoe ampidirina sao dia maloto dia mampiny atsika sao dia maloto sao dia sina ka inona moa nanaovana an'ilay izy inona moa nanokanana an'ilay izy fa manao an'izay mission zay tsika manana an'izay mission zay tsika. Raha teo amin'ny zanak'Israely zany tsika rehefa ianao miditra koralina hihira ianao nefa tsy nanao ny akanjo fampakarana amin'ny fanamiana amin'ny fampakarana amin'ny fihirana dia tokony ho avoaka ny ivelany ka isika zany matoa natokana amin'ny fanamiana dia entina manatanteraka ny ataontsika hoe service sacerdotal amin'ny fihirana ny fanamiana dia tokony hanao akanjo fanamiana foana isika fa tsy hoe sao dia tsy hita ty akanjoko vaovao vidiko ty dia takona niny anay sao dia tsy hita le firavako ano anaty fa takona ka ianao manao le fanamiana dia misalotra ny voninahitr'Andriamanitra ianao izy anao ambony ny akanjonao sa ny voninahitr'Andriamanitra hambaranao ny rehefa manao le fanamiana anao dia tsarovy izy ako voalaza teo fa manana mission ianao zay handeha hanambara ny voninahitr'Andriamanitra. Fa matetika misy olo ohatran'izany izy manao asany dekona izy misy an'izay dekona zay dia hitako tsara misy dekona zay mihaingo be izy dia tsy manao le akanjo dekona izy fa hoentina mandeha eraky ny trano aloha izy mandeha izy hitahita iny am'izay rehefa tonga ary amin'ny faraparana izy am'izay izy manao akanjo dekona zay dekona ka tsy amin'ny pasteur mihitsy mba hita hoe dekona tsy hiasa nefa tsy manao akanjo na dekona zany hoe tsy hita le firavaka tsy hita le haingo sy ny sisa dia mampidera tena zany fa tsy mampidera ny voninahitr'Andriamanitra tsy manandratra ny voninahitr'Andriamanitra fa manandratra ny inona amty zany ny lazany tena fotsiny izy am'izay fotoana zay. Ianao manana mission ianao raha teo ho koralina isika ka hihira any amin'ny voninahitr'Andriamanitra dia tokony ianao fanamiana foana isika. Tamin'ny ny alahady teo nalahelo kely andro pentekosta nefa koralina tsy manao fanamiana mihira nefa tsy misy manao fanamiana fa telo efatra izako fa maninona tsy manao fanamiana natao aiza le fanamiana izy raha matoko fandresaka tamiko zao agaga izy raha matoko
fahazavana koa raha tsy nanao eno fahazavana ke tena tsisy nanao aloha aloha tsisy nanao izy toy zay misy ny sany ampahany manao ny ampahany le ampahany nanao naninona nanao ary le ampahany tsy nanao naninona tsy nanao satria tsy fantany inona ny antony anaovana an'ilay fanamiana tsy fantany ny lanja ny anaovana fanamiana amin'ny fiangonana noho izany isika rehefa hihira dia manomboka amin'izao nareo fahazavana mahafantatra tsara dia tokony manao fanamiana foana rehefa hihira rehefa ohatra ka hoe te ampiseho lamody ianao tsy nipozinao aza miditra mihira alohany aza manao an'ilay fanamiana alohany dia aleo mipetraka fotsiny hoe tsy vonona haneo hilaza ny fahatsaran'ilay Andriamanitra izay miantso sy mifidy anao ianao nge nifidian'Andriamanitra ho amin'le antoko-pihira no fidiana antsoina ianao ho ao anatin'ilay antoko-pihira tsapanao ve zany raha tsy tsapanao zany dia hamahivanina fotsiny le izy dia ohatra an'izay le izy fa raha tsapanao hoe zaho nantsoin'Andriamanitra ho amin'ity anaty misy mission ko atao dia tsy hampaninanao fifaliana anao anao fanampoana an'Andriamanitra dia manao ilay fanamiana anao dikan'izay anao vonona hanambara sy hanandratra ny fahatsaran'Andriamanitra io tsy feo manga loatra no tsika mideran'Andriamanitra fa feo fo voadio Andriamanitra tsy mijery anao anatin'le hoe le hoe manao fanamiana anao dia olona madio tsy dia izay loatra aloha no marina fa hoe labina fepalemoine tsy ny fitafiana akory no avonjantsika fa ny fona amin'ny fo madio fa ny zava-dehibe koa dia ianao manaiky ilay fanaovanao an'ilay fanamiana zay mifono hafatra mifono andraikitra lehibe zay ho tanterahinao eo anivon'ny fiangonana tsy ny olona rehetra rehetra ao ny koraly fa ianao manokana ianao mahatsiaro nantsoina ho amin'izany mission zany dia ataonao zava-dehibe sy mavesa-danja izany mission zay ny antsoin'Andriamanitra anao izany zava-dehibe noho izany ny fanamiana ka tsy tokony ho adinoina ny zavatra finosiny amin'ny fanaovana azy rehefa manao ny fanamiana iny ianao fa tsy zavatra hoe nataotao fotsiny io ny fampisehoana fotsiny hoe tsara ny fanamiana manjabe ny fanamianareo tsy ilay fanamiana manjabe akory na tsara tare no mialandanja fa ny fotsika zay madio anatrehan'ny tompo zava-dehibe fa na izany na zany ilay fanamiana dia mampiseho anao fa manana fanompoana spesialy ianao zany ao anatin'ilay culte liturgique ao anatin'ny fiangonana rehefa manao ny fanamiana tsy mahafinaritra anareo fa mahita ny dekona manao ny fanamiana fa raha mahita dekona tsy manao an'ilay akanjo ianareo dia ohatra ny inary ataon'ity olona mivezivezy eraky trano ty na misy vahiny tonga amin'ny fiangonantsika manao akanjo dekona ianao mahitanao mandeha zavatra dia fantany manana fanompoana manokana izy mahatonga vezivezy eo tsy mampiderany tenany izy fa ao anatin'ilay fanamiana izy ao anatin'ilay fanamiana izy dia misy zavatra tanterahiny fa raha olona tsy manao akanjo dekona mivezivezy manao dia ny olona gaga fa inona koa ary inona mivezivezy iny zay ny ataon'ny olona inona koa ary iny mivezivezy iny nefa ianao dekona amin'ny ao fa tsy nanao ilay fanamiana dia raha misy vahiny tonga inona koa ary iny olona vezivezy iny atao fiangonana aby dia mety hiteny izy angazo vezivezena ohatran'izao ary fa raha vao manao akanjo dekona ianao tsy mampanino tanao fa tsy mitondra fikorontanan-tsaina ho an'ny olona velively zany tsy mitondra inino fa fantatry ny olona ny mission anao dia ny mission anao zany io tsy hoe le mivezivezy akory ny mission anao fa misy zavatra ataonao fandaminana mampivezivezy anao fa tsy mivezivezy fotsiny eny aloha eny hitanareo zany ilay lanjan'ny fanamiana raha tika hoe ilay dekona manao miditra amin'ny alitara izy ka manao raiso tsodra hitsangana avy anareo mivadika ambony ambany izy anareo ty fiangonana ty ahoana ary fa ahoana ty dekona reo mety pasteur nanao asany dekona vonjimaiky izy dia mety tsisy kosa aloha zany hoe nanao asany dekona vonjimaiky izy ohatra anazy ohatra hoe nanao akanjo koraly iny maika dia tonga dia hiditra any amin'ny alitara pasteur amin'n'ero akanjo koraly iny hanome tsodrany na pasteur azy tsy afaka manao an'izay izy satria efa voafaritra ilay anjara fanompoana ao anatin'ilay izy fa voafaritra ilay izy rehefa manao an'ilay akanjo korala dia manana an'ilay mission ato amin'ilay hoe hihira any amin'ny voninahitran'Andriamanitra dia izay ihany hatreo
ohatran'izay le izy fa rehefa amin'ny fiangonana io resako fa rehefa ohatra ka anao an'ilay tsodrano dia tsy maintsy manala an'ilay akanjo dia manao an'ilay robe zay mifono ny mission zay tokony ho atao afaka manome tsodrano amin'izay fotoana izay fa sinon raha manao zay dia raha tsy manao zay dia mitarika fikorontanana ao anatin'ny fiangonana zay dia tsy maneho nilay voninahitran'Andriamanitra sy ny fahatsarany amin'izay zavatra atao rehetra. Famaranana ary dia zao ny fanamiana amin'ny fiangonana dia mampiseho indrindra ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Dia tsarovo zay fa ianao manao an'ino maneho ny voninahitran'Andriamanitra ianao ka tsy atao hoe lambalamba tsotsotra iny na hoe tsy dia tena tonga lafatra iny fanamiana iny sy tsy izay fa ny fanamiana dia mampiseho indrindra fa ianao maneho ny voninahitran'Andriamanitra ianao zay ao anatin'ny fanaovana an'iny fanamiana iny. Fanaovanao ny fanamiana koa dia maneho ianao ny fanoavanao sy ny fankasitrahanao feno ny atao hoe fiainan'ny filaminana ao anatin'ny fiangonana. Manaiky ianao zany manao tia dia zao ny mission ataoko zay, fa manao ty fanamiana tia dia fa ity missionko zay. Filaminana tanteraka ao anatin'ny fiangonana zany rehetrarehetra zany dia tsy misy zavatra misavoritaka mihitsy zany ao anatin'ny fiangonanao fa mandeha amin'ny filaminana dia maneho fahatsaràn'Andriamanitra. Ny fanaovanao ny fanamiana iny koa dia mampiseho indrindra ny amin'ny firaisankina sy fifankatiavana. Firaisankina sy fifankatiavana. Misy manko misy tadidiko tsara misy koraly anankiray ny olona rehetrarehetra manao fanamiana dia izy tsy mety manao izy. Olona anankiray tsy mety manao izy. Za tsy terena amin'io izy, za tsy voaterena fangary rehefa tsy manao an'iny dia tsy afaka midera an'Andriamanitra. Inona ny dikan'izany? Raha ianareo no anontaniana, inona ny dikan'izany? Tsy fanoavana zany, tsy firaisam-po zany. Te hampiseho fampisehoana esprit rebelle zany. Hoe za tsy feheza. Ka tsy zany akory no tadiavin'Andriamanitra. Fa zay tadiavin'Andriamanitra dia ilay fifankatiavana, firaisankina, fanoavana, fanekena, mikendry indrindra ny voninahitr'Andriamanitra. Fa tsy midika fa hoe rehefa tsy manao ianao dia tsy voatery manao an'iny dia tsy afaka hihira avy sy ny sisa. Raha ny tena izy dia tokony tsy hihira izy. Rehefa ohatra ka tsy te hanao an'ilay fanamiana izy dia tsy tokony hihira eo izy. Fa manjary manakorotana ny sainy sasany zay efa manao an'ilay fanamiana zay zavatra zay. Manimba ny fotom-pisaina sasany hoe maninona ty olona ty no tsy mety manao fanamiana tahaka izany izy. Fa ny zavatra tiana ho tenenina fotsiny ho antsika dia hoe fampisehoana indrindra ny amin'ny fiombonatsika ho iray na hoe unité an'ny chorale zany. Ny fanaovana fanamiana koa zany dia manampy ny mino rehetra hifantoka amin'ny fanompona araka ny nazavaiko teo, tsy manakorotana sain'ny olona mihitsy ao anatin'ny fiangonana ny fanaovanao fanamiana. Rehefa ny mpampianatra sekoly alahady manao ny fanamiana mpampianatra dia fantatry ny hoe mpampianatra sekoly alahady iny dia izy mandeha mampianatra manao ny homélie izy dia tsy mampanahirana ny olona zany. Fa ny olona vahiny raha vao miteny hoe olona tsy manao ny fanamiana mpampianatra sekoly alahady ny tonga dia nanontany tena ihany izy efa afaka mampianatra daholo zany zay te hampianatra. Atao fa olona tsotra fotsiny ianao mampianatra eo. Fa ny fanamiana fa misy natokana mpampianatra sekoly alahady manao an'izay. Raha matoaka rehefa ohatra mampianatra izy dia raha fa voalaza mialoha izy dia tsy maintsy hoentiny foana ny azy ny akanjon'ny mpampianatra sekoly alahady dia mampianatra manao ny homélie izy amin'izay fotoana izay. Dia tahaka an'izay koa isika rehefa mihira isika dia manao ny fanamiana. Dia tahaka ny fanamiana niarona tao amin'ny testamenta taloha zany ny fanamiana ankehitriny dia afaka maneho indrindra ny fanokanana sy ny fahamendrehana amin'ny asa fanompoana. Ny tena mahazava-dehibe ny fanompoana nefa dia ny fananantsika fo madio sy masina zay fiainanan-kasitrahana an'Andriamanitra. Fa rehefa mihira ao am-piangonana zany sika dia mila manao ilay fanamiana. Mila manao ilay fanamiana. Fa tsy te hirizina ary amin'ny anareo hoe sao dia miforiporitra hoe sao dia maloto hoe sao dia simba simba amin'ny fanompona izy tsy maninona. Ro maloto amin'ilay noho ny fanompona izy tsy maninona. Fa diovina sy ny sisa. Fa tsy natao ho tehirizina any fotsiny ny fanamiana fa natao hoentina maneho ny mission-tsika ao amin'ny fiangonana
amin'ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra araka ny voalaza teo averiko ihany teny Petera hoe hanambaranareo ny hatsaran'ilay niantso anareo Jesosy ao amin'ny korala dia hanambara ny fahatsarany ianareo amin'ny fanaovana ny fanamaina iny. Fa aza tehirizina anaty valizy na any anaty armoara sy any anaty anina fotsiny ny akanjo ny fanamiana fa hanaovana rehefa hihira ny korala ao anatin'ny programantsika moa misy foana misy hira hoe mihira ny tafakry dia mba tsy ahita hoe ny tafakry manao akanjo hafa mijoro ery anoloana ery fa tena iray ianareo iray isika ao anatin'ny fanaovana ny hira. Za moa anatin'le manao an'le robe pastoraly iny hany miavaka na tsy afaka hoe hoasoriko vetivety iny dia hanao dia zay fotsiny no mampiavaka anahy fa isika zany miaraka manao an'ilay fanompona ao anatin'le izy dia na dia mihira amin'le robe pastoraly azahako za efa mihira liturgika ihany ery dia manampy tosika fotsiny aho ery amin'le fiarahana aminareo fa mitovy ihany zany tsika amin'ny fanatanterahana ny culte liturgika ao anatin'ny samy fanaovana ny fanamiana. Ohatran'izany koa moa ny dekona indraindray mety tsy tafala akanjo aingakaingana izy hisolo akanjo ihany dia afaka manana azy fa ao anatin'ny fanamiana isika miaraka manao tanteraka amin'ny fanompona dia tsy dia hitondra fahatafitohinana loatra zay na dia hita fa tsy dia tena araka ny tokony izy raha fa ny tena izy dia rehefa voatokana ao amin'ny koraly ianao dia ao ianao manao ny fanamiana iny rehefa hanao an'le rehefa hihira amin'ny koraly ianao dia manao ny fanamiana iny. Fa raha ianao manao hoe mbola tsira amin'ny koraly andro fa hanao fanompona ty dia aza maka eo aloha fa aleo manao an'ilay fanamiana dia an'le fanompona hafa amin'izay fotoana zay. Zay mahazo lazaina amintsika rehetrarehetra fa dia engana isika rehetra samy ahatsapa ny hasarabedin'ny fiantson'Andriamanitra antsika amin'ny asa fanompona. Dia miala tsiny fa somary lavalava ilay fampianarana fa zavatra tena manery ny fo hatramin'ny ela ty fampianarana ity. Pasteur Atoly moa fa ny tena anao hoe apetrako aminao izy fampianarana fa atambatra amin'ny korala rehetrarehetra fa za tsy mahaly an'izay aloha fa dia atsika mandray azy voalohany dia samy tahiry isika favaka isika. Saotra Jesosy ny amin'ny afahanay mifampahireto indrindra afahanay koa miaina amin'ny fiainam-piangonana mba tsy ho zavatra olona zavatra tsy fantatra no miainanay sy hitoeranay na arahanay fa zavatra mazava aminay ny fanaovana izany indrindra mahakasika ity fanamiana ity izay fanamiana atafinao anay entinay maneho ny voninahitra ao milaza ny fahatsaranao amin'ny olona rehetra dia mitahiranay tsiraray avy ary mampahirezanay araka ny le fampitompoana. Dia tahiro namanay rehetra izay tsy afaka nanatrika izao fotoana izao ianao koa no momban'izareny Jesosy ary hitahy azy ireny voninahitry ny anaranao fiainanay tsiraray avy. Dia eo ny fotoana rehetra mbola ataonay eto amin'ity toerana ity dia ianao no mombanay amin'ny famerenan-kira mba hainay tsara ny anambara ny voninahitra ao amin'ny alalan'izany hira sy fiderana anao izany. Dia mitahiry koa ity tokantrano tokananay ity mba hoe fahasoavana Jesosy amin'ny anaranao mavonjy manaovana izany manaka izany. Amen. Mankasitraka ny ray aman-dreny pastor sy efa amin'ny fampianarana izay ino fa misy mentsika vakivaky ny fiainantsika indrindra amin'ny asa fanompona ny fampianarana izay natao teo dia